ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Andriamanitra miaro izay manao ny tsara. Andriamanitra miaro izay manao ny tsara. Zany no misongadina amin'ity nofinainantsika anio ity ao amin'ny bokin'ny Salamo fa 430, andininy fa 240 hatramin'ny andininy fa 220. Andriamanitra miaro ny izay manao tsara. Nasehon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Davida mpanompony zany. Indro Davida olo-marina teo anatrehan'Andriamanitra ary miezaka mihitsy Andriamanitra mampiseho ao anatiny Salamo ny fahatsaran'Andriamanitra, ny fahatsaran'i Davida, ny mahamarina azy teo anatrehan'Andriamanitra. Koa teo anatrehan'ny fifofony Saoly ny ain'i Davida dia Andriamanitra no niaro azy ary toa niaro azy tamin'ny fomba tsy takatry ny sainy. Indro tonga adala teo anatrehan'ny Kisy mpanjakany Gada i Davida, toa heverina ho toy ny olona very saina. Ary zany ary na tonga amin'ny mpanjaka eritreritra hoe ataonareo inona ty amiko olo io fa hoeto mandeha any. Raha marina ry havako, Andriamanitra no nanokatra ny lalam-pamonjena ho azy satria olo marina izy. Dia indro ty Salamo fa 430 ty ary. Salamo maneho ny fideranan'Andriamanitra, ny fisaorana an'Andriamanitra noho izany famonjena sy fiarovan'Andriamanitra ny olony teo anatrehan'ny fahavalo, eo anatrehan'ny fahafatesana izay miandry ny olony izany. Tena misongadina ry havako fa Andriamanitra no miaro ny olony, manomana lalana ho famonjena ny olony Andriamanitra. Eto dia toa hitantsika taratra ihany koa lay famonjen'Andriamanitra any zanany malalany dia i Jesoa Kristy zany. Fa raha no tevatevaina sy noratrain'izao tontolo izao Jesoa dia navotan'Andriamanitra, narovan'Andriamanitra ka namarin'Andriamanitra taminy fa tsy nisy tapaka ny taolany. Arak'izay voalaza eo amin'ny 20 hoe miaro ny taolany rehetra izy tsy ho tapaka ireny na dia iray akory azy. Niatra tamin'i Jesoa zany raha marina. Raha ny tokony ho izy Jesoa ny olona omboana amin'ny hazo fijaliana dia tokony ho tapahina ny tongony hanafaingana ny fahafatesany, kanefa tsy niatra tamin'i Jesoa zany fa ny fandevonana ankoatra ny fanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana dia ny fanomboana ny lany vony no niatra taminy. Marina dia arovan'Andriamanitra, ny marina dia nambin'Andriamanitra ary hitantsika fa marina amin'ny olo marina rehetra izany. Ianao koa ry havako malala, matoki ny fitondran'Andriamanitra, matoki fa tsy mandao na mahafoy anao mihitsy izy, matoki fa momba anao Andriamanitra. Izy no manavotra ny ainao tsy ho any amin'ny fiainantsika, izy no manomana fiainam-piadanana ho anao, izy mitondra anao any amin'ny fahatsarana rehetra. Afaka mino isika, afaka manantena isika lay Andriamanitra be fitiavana, lay Andriamanitra ny famindram-po, lay Andriamanitra miaro ny voaosoko fa hitantana anao amin'ny tanana ankavanana ny fahamarinana izy. Koa mahereza, mahatanjah fa momba anao Andriamanitra. Hivavaka isika ry havako. Misaotra sy mideranao zay Andriamanitra ny fahatsarana rehetra, fa nasehonao miariary aminay ny voninahitra ao. Indro ankehitriny dia asehonao ny famonjenao ny olonao, asehonao fa tsy mandao na mahafoy anay mihitsy ianao.
misaotra Tompo, ary zay rehetra mbola ho ataonao sy izay rehetra efa nataonao ampamirapiratinao amin'ny tavanao mandrakariva eo amin'ny fiainanay anie zany. Tsy mitsahatra izay Tompo mitondra ambavaka ny synôda lehibe FJKM amin'izao andro fahaenina amin'ny synôda lehibe zao. Ny fivoriana izay hitambaram-be ny amin'ny fanapahan-kevitra samihafa angatahanay ny fahazavan-tsaina avy aminao Andriamanitra. Momba Tompo ny fiangonanao ary ombao sy arovy ny fiangonanao amin'ny fahamarinana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, ianao no mena ny voninahitra. Amen.